mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahaly-miarabantsika sararay avindray tonga eto amin'ny famodirana ny lesona ho an'ny lehibe sika. Reny lesona vaovao indray no renesitsika anatin'ny herinandro vaovao. Mahafaly anay trano manolotra izany manao ary mirary soa mba hitombo fitahiana ho anao ny fandraisana azy. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany nefa dia hivavaka isika. Rainay masina tsara indresin-danitro tolotra ianao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Misotro anao indray izay fa mbola nomenao ny fitsaharanao ary koa ampidirinao anatin'ny lesona vaovao indray. Tiana ihany koa raha hovokisanao zavatsoa mandrakariva amin'ny fanahinay ka tonga anay ahajoro indrindra amin'ny fakapanahy, indrindra amin'ny fotoan-tsarotra ary ampianary tokoa izahay mba hay hifankatia izay sam'izay satria izany tokoa ny ahafantaran'ny olona fa mpianatra ao izahay. Vao mitenena ray fa voninkainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika mandritra ny herinandro ity dia manao hoe ny fifandirana mananontanina. Ny tsenjery dia amin'ny Jaona 7:10 manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Misy fitaovana ara-pitsaboana somary vaovao antsoina hoe biochip na verichip, mitovy habe amin'ny voam-bary izy io ary azo apetaka ny vatan'ny marary. Ny biochip dia mirakitra fampahalalana momba ny tantaran'ny fitsaboana an'ilay marary izany, izay azo alaina amin'ny alalan'ny fandefasana scanner ivelany eo amin'ny faritra izay nampidirana an'ilay biochip. Ny kristiana sasany dia mahita an'izany toy ny tetika ametrahana mariky ny bibidia. Ho an'ny hafa ny mariky ny bibidia dia mifamatotra amin'ny code barre izany, amin'ny kapoaka na amin'ny isa mistery amin'ny vola taratasy lazaina fa mitovy amin'ilay hoe 666. Ho an'ny sasany ihany koa dia ny baikon'ny masonika na ny illuminati na ny helikoptera mainty hoditra avy any amin'ny firenena mikambana ary ihany koa ny izay lazain'ny firenena mikambana izany. Ny tanjon'ny lesona amin'ny herinandro ity dia ny manambara ny fifandirana ho avy momba ny fanompoam-pivavahana. Iantso ny fahefan'Andriamanitra manko Satana amin'ny fiezahana hanamaivana amin'ny mahazava-dehibe ny lalàn'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny ny sabata dia ho ivon'ny ady maneran-tany mihitsy momba ny fanompoam-pivavahana. Alan'ny Satana io sabata io satria mankala amin'ny mpamorona izy ary ampiasa fanerena amin'ny alalan'ny hery izy handrava ny fanoloran-tenantsika amin'ny Kristy ary isy fifandonan'ny finoana momba ny antso fanompoam-pivavahana marina sy diso. Ny antson'Andriamanitra farany dia antso amin'ny fahatokinan'ny Kristy na dia eo aza ny fanenjehana, ny fanaovana ankivy ara-toe-karena, ny fanagadrana ary koa ny didim-pitsarana momba ny fahafatesana. Ny fianarana amin'ity herinandro ity noho izany dia mifantoka amin'ny herin'i Jesosy izay hitondra antsika amin'ny ady farany eto an-tany. Dia saiko ianao azoto hianatra an'izany ary angataka ny fanahy masina isika mba hitaonantsika mandrakariva handinika ny fahamarinana rehetra ka tsy handeha amin'ny alalan'ny heritreritra na ny mety ho fahaizantsika isika mba hahafantarantsika mamantatra ny marina fa hifantoka ny amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Amen. Mivavaka isika. Misotro anao izay raha eo ny amin'izany fampidiran'ny lesona izany. Misotro anao ihany koa izay mampafantatra anay mandrakariva ny marina. Dia mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanovo heranay ary anaitaitra anay mandrakariva ka tsy variana izahay fa nokana fotoana ianarana ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.